pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Carleton Anosy ny fivoriam-be fahatelo ny Lions Club district 403B2 nanotrona izany lanonana fanokafana izany indrindra ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Tsy vitany fanjakana irery ny ady amin'ny fahantrahana fa ilaina ny fanampiana avy amin'ny rehetra. Ilaina ny fiaraha-miombonantoka avy amin'ny fikambanana mpanao asa soa ny Lions Club hoy ny Premier Ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana nandritra ny lanonam-panokafana ny fivoriam-be fahatelo ny Lions Club district 403B2 androany teny amin'ny Carleton Anosy. Ilaina ny fiaraha-miombonantoka ndretrarehetra, ilaina reny fikambanana reny fanometana ny fitondram-panjakana mba ahafahana miady amin'ny fahantrana, mba ahafahana miaro ny zony reny madinika reny ka androany zany hitatsika fa zava-dehibe zany ny zavatra jerena teto ary eto moa amin'ny lalàna filoham-pirenena no iarabako amin'ny fomba manokana zany ny Lions Club International ao anatin'ny district 403 zany nanotosa eto Madagasikara zany antia congrès izay ahafahandry zareo manao karazana rapport d'activité ny ahafahany ihany koa mijery ny hoe inona no asa ho ataony ihany koa zany amin'ny taona manaraka. Ny ady amin'ny fahantrahana, ny ady amin'ny fahajambana, ny fanomezan-danja ny tanora ary ny fiarovana ny tontolo iainana no sehatra iasan'ny Lions Club. Ho any eto Madagasikara manokana, anisan'ny tetika sagoavana tanterahana miaraka amin'ny gouvernement ny fanaraha-maso ny fitiliana maso ny mpianatra. Ezaka efa nanomboka dia ireo fitiliana ny fahasalaman'ny zaza, ny mpianatra enitaona, folo taona, 4 taona tokony manao visite systématique ireo ary indrindra fa manao fitiliana amin'ny maso, tsara ve ny maso, afaka mianatra soma tsara ve ireo zanakitsika ireo, dia io zany no convention farany soniavina miaraka tamin'ny ministre ny éducation nationale. Mpikambana ao anatin'ny Lions Club district 403B2 mihoatra ny 300 avy amin'ny firenena atao anatin'ny Océane Indienne, Madagascar, La Réunion, Mayotte, Maurice, Comores no mandray anjara ao anatin'ny fivoriam-be izay nisokatra androany teto Antananarivo. Amin'ny fivoriam-be ity no ifidianana izay hitarika indray ny Lions Club district 403B2 mandritra ny taona 17 sy 20, 20 sy 20.